Living just another day, and I like to wait, and I like to wait. Vavy, tsy dia hoe kory hoe zany ho valaben'ny marina na itsony fahamarinina matoa hoe mandray amin'ilay fitenenana fa sorotena fotsiny ihany aho zany zay ahafahako mijoro eto dia mialohan'ilay dinidinika zany a dia misy ny taratasy zay mipetraka moa zany ho vakiana ho rehintsika rehetrarehetra eto mba ahafahantsika miady hevitra sy mifanakalo-hevitra ka tatako zao zany no atao anatiny tikatra taratasy foy izay ho vakiana amintsika eto zao ho an'Andriamatoa filoha zamaky tsara vody mamonjy antony fanambarana sy fangatahana fanampia tompoko izay vahoaka sy ny atoko lidera fanilo eto amin'ny district an'Antsovibea dia maneho fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamatoa filoha zamaky karakoty mamonjy tamin'ny nandraisany ny fanapahan-kevitra hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana izay atao ny 7 novambra ho avy zao noho ny fahatapany ny fijalian'ny vahoaka ny tsy fananana azy ary indrindra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana dia vonona izy hitsangana anarina ity firenena ity koa manao izao fanambarana izao izay vahoaka Antsovibea sy ny komity izay natsangana manokana fa hanoana ary anao izay abandany anao Andriamatoa filoha zay zany no atao anatiny tikatra taratasy foy ty ny resaka no foy fa ny foto-kevitra zany dia mafonja dia mafonja tokoa koa itsika zay manoloana eto zany dia inoana tanteraka fa andray sy fanakalo-hevitra ary fampizara ny foto-kevitra zay fantatsika fa mampangetahetatsika amin'izao fotoana izao koa dia zay zany no ahafahako mijoro mamaky izao fanambarana izao ka dia manolotra amin'ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra ny tenako teo ampianonan'izay teny foy izay saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy saotra tompoko itsika rehetrarehetra zao angamba dia samy mahafantatra fa zao dia misy ny zava-dehibe zay eto sy ny firenena dia ao zany ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana aloha voalohany indrindra satria io fandriam-pahalemana io zany no ahitantsika ny fandrosoana ary trangany koa ny olana mety hibahana zany fandrosoana zany ka rehefa tafatangana tara izany atoko fiarovana zany dia ny fandriam-pahalemana aloha ny voalohan-darana indrindra mba ahitana ny fihedanana ahitana ny fahombiazana ety amintsika tata ety satria na inona zany zavatra heveritsika ho atao na resaka fiompiana na resaka fambolena na resaka inona rehefa atao le fandriam-pahalemana dia zava-poana zany rehetrarehetra zany ka matoa zany dia olona zay hotoanatsika ity mikatsaka an'izany atao hoe fandriam-pahalemana zany dia mitady kosa izy zany ny etaetatsika raha ny zavatra zay fantatsitsika fa tsy mety eo amin'ny tany sy ny firenena misy atsika tsirairay aby voalohany indrindra aloha hoe mamerina le fisaorana fiainoantsika mianakavy zay tonga eto za zao mahita hoe misy ato ny commune Tsarasoatra misy tonga eto zany misy tonga eto ny commune Lakamisy eto koa zany ny commune Mangamila moa mazava ho azy dia Fokotaly atao hoe Tadanikely fa commune Mangamila fa misy solitena ny commune Lakamisy eto misy solitena commune Tsarasoatra dia misy eto koa moa zany mazava ny Mangamila dia zavatra tiako tenenina zany hoe ny tena fanantenan'le vahoaka tonga teto zany dia hoe
ny tena tetikasan'ny Jean-Marc Sarakotomamonjy. Ny azy zany fieritreretako hoe zay zany tena tiatsika hoenoina satria be lehibe ireo candidat, be lehibe ireo candidat dia izay mivoaka babany avokoa. Dia samy miteny, samy milaza izay tiany ho lazaina izy Menakavy anjarantsika no misaina, anjarantsika no mandinika hoe iza marina no apetrakintsika ho filoham-pirenena. Dia tsy hamonina anaran'olona fa le olona zany natao nametrahany le candidat député tamin'izay fotoanandro zay dia nametraka fitokisana taminy. Dia inona rehefa nandeha zany le fifidianana na de vato anankiray raha tsisy teto amin'ny commune Mangamila amin'ny anaran'le candidat. Tena zava-misy ary zava-marina zay. Ka zany tiako hoe aperaka kely zany ho antsika zany zay vao tonga eto tsy fantatra aloha fa io zany Andriamatoa Jean-Marc Sarakotomamonjy raha ohatra ka io zany hoe manana fahavononana tsika ho anazy ahy ka andray anazy hoe komity tsy maintsy androtsaka vato anazy azy. Fa itsika zany hoe komity ka ke ianao komity raha tsy mandrotsaka vato amenatra be zay. Na zany nitiako hoe amafisina eo an'le fakana fony vahoaka zany ny tena ho ataotsika. Raha ny tena haka fony vahoaka nareo dia aza atao ela le miaramila aminay aloha. Fa raha tonga vetivety reny ohatra ampano palipalemanao andrefanao vetivety amiroboroby io lasy io tena lasy. Anareo voalohany aloha zany dia mbola manatitra fisaorana président Jean-Marc Sarakotomamonjy nanao an'izao zavatra izao dia sitrakareo mety aka mafy be mafy amena aloha vehivavy dia amena aloha ny zokiolona zay na mananaovana azy. Atolika anareo ty mpanao baolina mobary dia tena hitondra fanatanjahantena ho anareo ane ty. Dia isory ny président Rakotomamonjy Jean-Marc. Ao ary madio alakamisy ao ary alakamisy andranomadio atolotra ho anareo ty baolina ty ramose Izaran'le lambahoany indray hoan'ny vehivavy Madame Nirina avy any Alakamisy, Madame Justine avy eto Mangamila. Izy tsy fantatry le anaranao. Lolona avy eto Mangamila savy ay. Ny anaranao. Batelena aloha ny anaranao e. Madame Bertine avy etsy Analabe. Manatena ny fiaraha-miasa. Madame iza Madame Niando Yolande avy eo Analita izy ny anarana. Madame Denise avy eo Analita. Madame Lova avy eto Mangamila. Niarobola avy eto Mangamila. Izy ny mbola hay Madame Vero avy eto Mangamila. Izy Menakavy misy ny fanombohana dia tsy maintsy misy ny fihafarana tonga amin'ny famarana zany satria mialatsiny any satria zandry olona no miteny manampy ny tenin'ny ray aman-dreny tato fankasitrahana fankatelemana zava-dehibe ny diditra nataontsika teto.
engany ianareo totosoany amin'izay tany alehanareo a. Andriamanitra ny hanampy anareo amin'ny zavatra izay ataonareo a. Farana hatreo angamba ilay fivoriana fa dia sitraka sy telona tompoko. Dia misaotratsika vahoaka rehetra tonga teto fata fatsangan'androany 9 septambra 2024 teto amin'ny distrikana Anjozobe ny comité de soutien ho amin'ny fanoharana